Merci. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous prie de me permettre de m'exprimer en malgache. Kanto ny anarako dia efa natory nanoto daholo ny fampahafantarana momba anarako. Ny zavatra tiako tenenina voalohany dia nisy horonan-tsary izay nijereko, tsy takiko moa ilay lohateny, fa hozy izy ilay tovovavy tao anatiny hoe nothing's gonna change if we do nothing. Hoe tsisy zavatra iova eo raha tsy manao zavatra isika. Dia izay mihitsy ilay zavatra horesahako androany hoe inona no mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitritsika tanora, dia inona koa no mahazava-dehibe ny fanomezana lanja ny kolontsaina eo amin'izay resaka ady amin'ny fahantrana izay. Tsika rehetra manko tsy fantatro zaloha resy lahatra hoe tsika rehetra matotonga eto dia manana an'izay nofinofy izay hoe tsy hisy an'izany fahantrana izany intsony hoe ho fongotra ny fahantrana eto Madagasikara, sa diso? Ie, dia mora ilay manonofy an'izay zavatra izay fa hoe ahafahana mahatratra an'izay dia mila mandray andraikitritsika. Dia izay ilay hoe izaho zao anivy ny JCI Arivo. Ny JCI Arivo moa dia ny fampahafantarana azy dia hoe Réseau mondial de jeunes citoyens actifs, hoe tambazotrana tanora olom-pirenena mandray andraikitra mihetsika. Dia ny atao izaho moa hoe directeur ny programme visio oratoire. Dia tena atao eo anivon'ny visio oratoire dia ohatran'izao zavatra atao izao mihitsiny misy tanora efa mandray andraikitra amin'ny sehatra maro misy anazy dia manao fizarana miezaka mandresy lahatra ny tanora mitovy aminazy hoe mba handray andraikitra ohatran'izay koa. Dia ankoatran'izay moa ny JCI Arivo dia manao ny resaka tetikasa mifanaraka anatrarana ny ODD. Dia misy ao ny tetikasa mahakasika ny fampianarana, ny resaka ara-tsakafo ary ny resaka tontolo iainana. Dia izay zany hoe ny zavatra tiako tenena amintsika tanora zany hoe mila mandray andraikitra tsika. Misy ohatra kely izay raisiko hoe mandao tsika haka fasika dia atorakitsika amina zavatra anankiray, dia andao haka vato dia atorao amin'ny zavatra anankiray dia iza no heno kokoa ny akon'ilay izy. Ie, dia izay ny fandraisako an'ilay fomba fiteny hoe izay mitambatra vato dia izay misaraka fasika. Dia rehefa izay mihitsiny hoe andao raisitsika tanora izay teny izay hoe andao tsika hiaraka. Raha ohatra hoe tsika izao mandeha irery hoe malahelo tsika fa mahita olona mahantra dia hoe ina ary ny afaka ataoko. Dia sarotra amintsika raha hoe tsika irery no hanao an'izay fa andao tsika hiaraka, andao tsika hiditra anaty fikambanana. Rehefa tsy mety amintsika indray ilay miditra fikambanana dia andao anatina an'izay olona hoe hitantsika hoe mitovy hevitra amintsika dia andao hanao zavatra hanovana an'izay tranga zavatra misy izay. Dia ny zavatra tiako resahana indray dia mitodika amintsika fikambanana indray hoe andaontsika mba hijery an'ilay namantsika any amin'ireny toerana tena lavitra ezaka any ambanivohitra any amin'ny bezaka any satria ny ankamaroantsika dia miangona eto an-tanan-dehibe daholo. Nanao fanentanana izay tamin'ny herinandro tao anatin'ny association mitsika satria izay mihitsy ny association mitsika hoe misehatra any amin'ny toerana lavitra ezaka ataontsika hoe bezaka zany. Dia nanao fanentanana izay teo Imertsy Afindra. Imertsy Afindra ary mbola tena toerana hoe lavitra be an'Antananarivo koa. Eo amin'ny 9 kilometatra eo izy miala eto amin'ny tanan-dehibe. Dia nanao fanentanana tany izay dia izao ny zavatra hitanay tany hoe ratsy tena ratsy ny lalana, tsisy jiro eo amin'ilay tanàna, tsisy rano, tsisy fianarana na anankiray arany. Izany hoe ilay tanora zany tsy manana fitaovana, tsy manana fotodrafitrasa ahafahany mivoatra. Dia inona ny zava-misy lasa mankaty an-tanan-dehibe kory zareo nefany ny zavatra hitantsika aty dia hoe efa miangona aty daholo tsika, be dia be tsika tsy hanasa aty. Nefa ilay tany any lasa tanàna maty ilay any amin'ilay toerana, tsisy zavatra ahafahan'ilay tanora mivoatra. Nefa ny afaka ampivarina tsara, afaka anaovany zavatra tsara dia hoe rehefa manao zavatra ihany tsika dia andao ampiana ry zareo any amin'ireo toerana tezaka ireo. Mino fa be dia be ny toerana ohatra ny Imertsy Afindra fa izy moa zany no ohatra akaiky raisiko. Dia farany hiditra amin'ilay resaka hoe kolontsaina. Tsika zany tanora mirona foana matetika amin'ny hoe kolontsaina vahiny, tsy miteny akory hoe ratsy dia nizao hoe tsy miteny hoe ratsy ilay izy fa adinitsika matetika hoe malagasy tsika dia tsy mireharentsika malagasy atsika. Raha amina toerana anankiray izao misy fivoriana dia malagasy daholo ny eo dia manana fahazarantsika hoe miteny amin'ny teny frantsay foana nefa afaka miteny malagasy tsara tsika mifankahazo tsara.
ny mananamana zay angolaise izy dia ry zareo tsy mahay miteny-pirenena angolais intsony. Hatreo amin'ny ina moa izy ity, hatreo amin'ny dadabe sy bebe any sisa no mahay miteny-pireneny, fa ny ankoatran'izay dia portugais sy anglisy sisa no ifampiresahan zareo. Dia saotra an'Andriamanitra moa za fa tsika rehetra zao mbola mahazo tsara n'izany zavatra teneniko izany, fa tsy hoe eny misy tsy mahazo moa zany. Dia zay zany hoe mijoro aloha ny maha-malagasy atsika satria izay no ahafahantsika mifandray kokoa. Ny UNESCO mihitsy no milaza an'izay hoe ny fanomezana lanja ny kolontsaina dia mampitombo ny firaisan-kina eo anivon'ny fiarahamonina, mampatonga antsika mifandray bebe kokoa, mahatonga antsika ho tiany olona akaiky antsika bebe kokoa, dia mora amintsika amindray avy eo ny mandray ny kolontsaina vahiny amin'ny lafiny tsara hoe positivement moa zany. Dia izay ny afatra hoentiko amintsika androany feheziko kely hoe andaontsika andraikandraikitra, andaontsika fikambanana mba hirahiny, jereo izay fikambanana efa manao zavatra mitovy aminao dia aza mifaninana aminy fa ampifandraiso ny zavatra atao mba hisy hoe vokany tena mipetraka tsara. Dia ndao mba hijery andreo namantsika any amin'ny faritra lavitra dia zakany dia aza diny mandrakariva ny maha-malagasy. Misaotra tompoko.